Hatramin'izay tsy niova ny toerana fametrahany teto amin'ity fokontany ity ny takela ofisialy fametrahan'ireo kandida ny peta-drindrina fampahafantarana azy. Ety fotony ny fanaraha-maso io takelaka io no tena anjara asan'ny fokontany. Io ny mpanao tafisazinareo eo iny dia anjaranareo mijery eo sy ny tariny ohatr'izay. Dia manara-maso amin'ny tokony ho izy sao dia misy mandrovotra na ohatr'izany na misy manendaka. Ahoana ny momba io takelaka io ho an'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy. Hatreto tsy mbola naharay toromarika ny ety amin'ny fokontany, miandry izay baikon'ny komina sy ny ratsan'ny sionita miay azy ireo ny fokontany rehetra. Io zany avy any amin'ny komina dia azavaiko tsara io zany mpanao zany misy 33 na 38 zay kandida ho avy eo dia tsy maintsy atao anatin'ny daholo zany ny afisaziny kandida 38 fa ny ankoatran'io dia mandika lalàna. Raha tokony ho izy 1 metatra sy 20 no lavany sy ny sakan'ny takelaka iray ho an'ny kandida isany avy.